Hallelujah. Azafady fa somary karakara. Hallelujah. Vofany milanitra taloha tandroantsika isotran'Andriamanitra afaka matoa. Sotra lahy Jesus. Makasitraka anao zay Androany ny fitiavana, ny faminam-po, ny fahasoavana, ny fahasarana, ny midingana, ny fitondrana. Anao fakasitrana mandrakizay. Mitenena anay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mitenena anay. Meo anay fompantoana mendrika ny antsonao. Zay rehetra tanteranay eto voninahitra ao. Mitenena Jesosy. Miaina mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy à Nazareta. Amen. Diavolo aveo antoka. Mahazo antoka. Haleluya. Haleluya. Misy olona mantsary ve androany hoe fotoana miavaka ty maraina. Androany maraina dia izany manokana amintsika ny hoe miaina amin'ny asa fanompona misy vokatra loharanona miaina ao anatin'ny loharano misy fiantraikany amin'ny fanompona. Tadiovana zavatra tanjon'Andriamanitra dia tsy ny hoe aneantsika asa fanompona fotsiny, tsy manome ministera fotsiny izy, fa atonga ny ministeranao a isy impact mahafiantraikany eto tany. Jesosy rehefa mivavaka dia miteny izy hoe tamin'izy tefa tany, tamin'izany mbola tsy tonga ny fanjakan'Andriamanitra, dia izy hoe raha ilay izy any an-danitra mba masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao. Ny antoka isitsika eto tany dia tsy velona fotsiny hoe hinan-kanina hiteraka hiasa, ny atonga ny fanjakan'Andriamanitra aseho amin'ny alalanao. Dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra aseho amin'ny alalanao, isy fiantraikany amin'ny alalanao eto ambony tany. Aveo kely ny fanahy tsy hita maso rehetra, ny fanahy tsy hita maso rehetra dia tsy misy fiantraikany eto tany raha tsy manana corps physique, vatana anehoana azy. Zay mahatonga ny devoly nampiasa ny anarana, satria fanahy izy tsy hita raha tsy amin'ny alalan'ny zavatra corps physique, na biby io na olona io. Ny an'Andriamanitra olona nampiasainy fa tsy biby. Fa tamin'ny fotoana mbola tsy nahatonga ny asa levetrety menatolo tsara tanazaneny ny olombelona tokana ny sehon'Andriamanitra teto tany dia tsy afa-tsy Jesosy aloha. Tao amin'ny Jesosy teto tany, tao amin'ny Jesosy rery ny fanamasina, tao amin'ny Jesosy rery ny fanamasina. Zay natonga ny fanamasina satria tsy afaka makany amin'ny olona izy dia naka endrika ny voromalala izy tamin'ny teo Jesosy. Allo? Fa rehefa niakatra ho any an-danitra amin'izay Jesosy dia ny fanekena tao anatin'ny fahateram-baovao natonga anao vatana trano fanahy hitoeran'Andriamanitra sy san'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra. Tiava mafimeo an'Andriamanitra. Io ty famarinany ty famarinany mizaraiko amintsika fa manino ianao tsy tokony angalatahaka ny ministera hafa. Antony kaiky fa manino tsika tsy tokony ankatahaka ny ministera hafa hoe samy ministera iendreketana premier ministre anankiray, ny ministera zono sy ny ministera sosialy. Fa samy hafa misy ny andraikitry ny endriketandreo nefa anankiray présidentndreo, ny présidentndreo. Ohatra eto Madagasikara zao dia i Coly Roger mipeny amin'izao dia izy chef du gouvernement, mizara maro samihafa ny ministera fa tsy mitovy ny asa fandriketana azy miaintsika. Zay no tonga amin'ny Paoly miteny, hozy izy Paoly, vao nandre avy amin'Andriamanitra ahako ny antso dia tsy nankahevitra tamin'ny olona fa nandeharaka izay tany any. Paoly apôstôly zao dia variana mihitsy ao amin'ny boky Petera voalohany. Petera na eno fampianarana satria ny révélation nomena amin'ny Paoly tsy nomena amin'ny Petera.
Ary mapetera aza dia laza hoe misy zavatra nomena Paoly izy dia izy rena mahafantatra an'ilay izy. Mais quel est pasteur le Péter la philosophie? 2 Péter 3,15. En 2 Péter 3,15. Il m'a dit concordance, c'est le concordance. Alléluia. Ary fary posy tsika dia keo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly raha lahy malalatsika tamin'ny loko araka ny fahendrena nomena azy. Isaky ny ministère dia misy révélation samihafa. Zay mahatonga ny diraka ity tsy resaka hoe fanoloran-tena ho an'ny mpon'Andriamanitra fa visionnaire tsy mandehateka. Zany hoe ministère anankiray nampandreketin'Andriamanitra zavatra anankiray tsy mitovy amin'ny rehetra eto ambonin'ny tany. Miarabanao fa zay ianao zay. Zay hoa ianao zay. Alléluia. Alléluia. Nisy fotoana niatony apôstôly. Io Paoly sy niatony zavatra hoe savitaka kely zareo. Fa io Paoly zany mesaka amin'ny bokin'ny Galatiana zay nanentsehana azy sy nitorahana fatao ka nany apôstôly raha lahy rehetra azy tafan'olona zay mihitsy izy. Dia sorenany amin'ny Paoly amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra azy. Dia nanomboka nasoan'Andriamanitra mihoatra hatrany teo amin'ny Paoly ny tanany. Mihoatra teo amin'ny Paoly ny tanany, mihoatra teo amin'ny Paoly ny fahasoavany, mihoatra teo amin'ny Paoly koa satria révélation mihoatra nomen'Andriamanitra azy. Ka tsika tatiko zay mahatonga ny ministère hafa. Tsy voatery comprendre ny zavatra tenenin'Andriamanitra aminao sy ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra aminao. Aza terena izy fa tsy nomena an'izany izy. Allô? Zay mahatonga antsika manetry tena amin'ny hafa. Manaiky ilatsaka afaka ny ara-iasa amin'ny hafa. Satria fantatsika ny antom-pisitsika zay nandrana antsika. Alléluia. Zay mahatonga ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao tsy hevitr'olombelona na idéologie misy avy amin'ny tany no atonganao hisongadina eto ambonin'ny tany eo amin'izay asa fanompona. Tsy hevitr'olona izy tsika nantsona ambabo ny hevitra rehetra ho amin'ny tokana ihany dia nampatsaka ny fanjakan'i Kristy sy nampanja ny fanjakany zany hitamaso eto tany amin'ny voninahitra tsy magneteka. Tadio fa natao izy fetraikany eto tany ny ministèrenao. Natao izy fetraikany eto tany ny ministèrenao. Androany zao nakany amin'ny lematsika vo eo dia vo vita ny afatra sy ny zavatra rehetra dia nahavarina ny tenin'ny mpanompin'Andriamanitra ozy izy tena taitra mihitsy pasteur Lova moa teo aizy pasteur Lova zay latsaka mba hampinky amainy ozy izy hoe misy zavatra mbola tsy reko hatramin'izay nataiza fa napetraka Andriamanitra teny ambavanao dia tena miaika fa ilain'izay tontolo izao zay zavatra zay. Alleluia. Alleluia. Tolotsana tanazay zao lesy ianao olona miavaka tsy mitovy amin'ny rehetra. Teo amin'izay koa ministère miavaka tsy mitovy amin'ny ministère rehetra koa ministère zay Andriamanitra iandreketanao. Chef de gouvernement Jesosy avy any Nazareta ny fanamasina no zanan'ilay samihafa ny fahasoavana ary ny olona tsirairay ihany dimaina ao anatin'ilay ministère zay no ilana ny fakatoavana nireo drafitra rehetra apetraky Andriamanitra hoe ministère tsirairay avy. Zay mahatonga antsika tsy mila miteny hoe fa maninona ny ery amin'ny anina ohatran'izao ianao tsy any amin'ny anina fa ato aloha atolotsana ny tanazake. Raha manontany ianao hoe fa maninona ny ato tsy miseho any tondrozay koa satria tsy zay nandrana azy. Allô? Ka io nalavitra na fotoana zao nisy fotoana misy ekipa any fiangonana lehibe sy any fiangonana maro samihafa miara-miasa amintsika zay homontsika ao anatin'ny mission dia avy andra anao dia mivony dia hoe ohatra ny anay zao fanaovana église dia ohatran'izao manomboko zao tsy petraka mihitsy zay tsy petraka zay eo niveau mission tsy mitovy le izy. Alors zay mihitsy le mampahomby anao zay misy drafitra sy endrika
hitarian'andriamanitra sy anamboarana ao anatin'izay ohatra nasony hoe mamoaka hevitra anankiray tsika hoe anao sika fety ombonana ho amin'ny profesian'ny aliny 31 io fety io a ny andoavam-bola ino eny manontany anao a zao ohatra ny anatananarivo zao a na vitana na satria izy tonga dia bénéfice net any misy afampona daholo contrôle io ny dokotera indrindra zao dadoeriny any dia any diso sasonga zao nahazahoana 21 millions net tonga dia fana mandroso en programme 2015 zay voly zay Jesosy raha tonga ho fiainanao sentiment anaton'anao fa vérité sentiment tsy fiaintsy-po fa vérité ny famafazanao anatina sacrifice ao anatin'le asy nataony vokatry ny folisy fa tsy voaeringelina antsika olombelona hoe ry tokony atao an'izao ry tokony atao anitsy ry tokony atao anitsy tsy voasakany zay le izy le ho ianao manahaka na fitahina ho an'ny hafa raha tianao fantatra tsy ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy nisy raha matoa anankiray nanome volana 25 000 francs sahirany zany raha matoa zany na zay hoaniny azy na lahelo a dia ndraisiko ny vola dia meko azy teo zay efa voaraiko ty fa aveako any aminao tonga tany an-trano a eto pilipitra masiny nandoliako testa tamiko Jesosy tena reko ny feo mivantana fa maninona ny sakananao ny fitahina zay tokony hitahiko azy kitsika zao tadio ny fihevitr'Andriamanitra tsy ho fihevitr'olombelona mandrak'izay tsy notsika na fihetsempo ny farimpona fa fiainona ny taridaran'Andriamanitra mazava manoloana zay zavatra mpanaoviny fa ngano tsy misy olo-kafy eto tany maninona ny tokany Abrahama nasaina atao fanaty zan'Andriamanitra zany fa raha vao misaina lavitra ianao hitsara azy amin'izay fotony sy mary Andriamanitra kosa raha zahatena mba tsy nanao an'izany monga tsara ho izy alors kany zavatra-ra-panahy mila manaraka ianao manaiky fotsiny toy zaza zay moa tonga Jesosy miteny raha tsy very loatra ny zaza tsy miditra ny fanjakany lanitra raha vao miretsimonana lavaloky dia very amin'ny katesisy very amin'ny katesisy eny an-tanany eny ohatra tsisy tadidina ohatsony zavatra tokony atao satria feno loatra leo anatin'ny sainao loantsika ny tany mitondranao fanjakan'Andriamanitra ministre ianao a capable matona apetraka amin'ny poste anankiray mihaino tsara chef de gouvernement ny zavatra mpanaova raha tsy zany tsy mivoaka amin'ny financement alleluia tsy reto a matoa fidina misy tanjona tsara ianao mety mieritreritra ny tenanao hoe kisendasendra natongavako teto tany zany ary tsy fandrindray sy teny kokory natongavako tety fa zany hoe sendra niaraka mondrana dia belivoko mamandeha efa saikana sorona kory ary ahy fa hoe mbola sahirany zay be teraka zao tadio amin'Andriamanitra mety misy fiterahana par accident fa tsy misy ny destin par accident tsy misy matoy ianao io misy lavana alleluia alleluia dia sy lavitra ao anatin'ny sainao zany hoe tsy nisininy ianao io moa le fanaona napetrako eto tany neretiko tsisy olona ray mitovy overiny po efa 5 milliards isany antsaka taitra be fa nisy olona zay nkitiako overiko fa Dadatou-Denis tena mitovy misy izy Dadatou-Denis avy aty arino vao mikitiako izy Dadatou-Denis dia nitotiko ohatran'izao izy zao tsy Denis zany allo za mako zany fa mahita dia za tsy vako loha miala avy anaty tomobilana dia kitiako aloha tsy fijerina tsy mahita anahy koa aza nitsarana hoe miavinavina fa matony dia kitio dia hitanao raha miavinavina na tsara allo midina mihitsy avy amin'ny tomobila dia nikitiako avy amin'ny Dadatou-Denis Dadatou-Denis totiko ohatran'izao tena majereko akaiky tena tsy isy tokotrana satria lavitra izy ohatra Dadatou-Denis fa rehefa akaiky izy tsy mitovy nitao tsy keritreritra
sika rehetrareo a tarian'Andriamanitra dolo tahaka an'Andriamanitra tena akaikinao tahaka an'Andriamanitra dolo sika dia tenena ohatra n'iza ary zany Andriamanitra hoy nefa tsika isanao tsy mitovy nefa sika rehetra ohatra azy dia ohatra n'iza ary izy zao ny valiny mitovy amiko izy ohatra ny tsy itovizako aminao dia mitovy aminao koa izy ohatra ny tsy itovizanao amiko zany hoe spécial ianao sy mila makatahaka an'izany izy voary unique manana commission unique manana ministère unique alléluia nous avons manomboka zao esolavitra ny fampitahana ministèrenao ministère hafa mihitsy ianao tokony anatahaka fa tsy tokony akatahaka misy izy zany inona ny tanjosika ny tanjosika voalohany indrindra dia zao fototra irenany ministère ambabo ny fanjakana ny tany ho tonga fanjakan'Andriamanitra zay misy fotsika zany hoe ty tany ty dia hovaintsika lanitra raha misy mpangalatra eto ambony tany lasa tsy mangalatra tsony efa fanena amintsika ny olona mpanota lasa tsy manota tsony efa avleona amintsika dikan'izay matoro afaka mitarika ny hafa ianao zany aloha miova voalohany ahoana ny atokany ministerako isay pacte eto ambony tany na koa generating impact in ministry alleluia zany hoe ministera misy fiatraikany miteraka fiatraikany ho an'ny hafa ny fisinao voalohany a mila miaino anao an'Andriamanitra le naniraka eo amin'izay eo no fitomboan'le izy inona ny zavatra nampanoviny ahy inona ny zavatra nampanoviny ahy nefa tsy nampanoviny hafa raha tsy hitanao ny fihavanao dia tsisy ilan'ny olona anao ataoveo-saina ty zavatra anakiraty remarque ataoveo-saina raha tsy hitanao ny fihavanao amin'ny hafa dia tsisy ilan'ny zao tontolo zao anao zany raha zavatra efa hananan'ny olona no entinao dia efa hitako zany efa hananana fa misy zavatra mbola tsy hananan'ny olona zay tadiavina avy amin'Andriamanitra mielo azy fa zay zavatra mpanaoviny ianao nefa tsy hampanaoviny hafa zay mampiavaka ny maha izy ianao zay aloha voalohany ny fandehananao amin'izay zavatra an'rahan'Andriamanitra anao no ampirehitra ny afon'ny ministeranao sy ampijoro anao amin'ilay fiantsona zay ny antsoan'Andriamanitra anao averiko ny fandehananao amin'izay tery an'rahan'Andriamanitra anao no ampirehitra ny afon'ny fanomponao ary koa ampijoro anao eo amin'izay ny antsoan'Andriamanitra anao allo dikan'izay tena ilaina ny mijery zay tenin'Andriamanitra voasoratra rehetra atao anaty baiboly fa zao no mampiavaka ny olona izy fiatraika eny amin'ny tontolo misy azy tsy ny teny rehetra zay mivakinao no nataonao fa misy teny asain'Andriamanitra hoentinao eo amin'ny génération avy amin'izay révélation vorainao avy amin'ny fanamasina amen maro ny lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra miainao anatin'ny teny sy vavaka be nefa tsy manana vision voafaritra mazava ny amin'izay zavatra andran'Andriamanitra azy tsy ratsy manao mpierangeza be tsy ratsy ianao manana ten'Andriamanitra be dia be ao anatinao ilainy zany fa ny zavatra tokony ametrahanao fifantoanao dia misy ifandraisany amin'izay zavatra an'rahan'Andriamanitra anao
Asan'ny apôstôly toko fahenina andiny faefatra. Fahenina andiny faefatra. Fa izay kosa ozy izy aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dogmatika sy priera zany. Vavaka sy fampianarana. Aharitra ny vavaka sy ny fampianarana. Voalohany, inona ny fototra iorenan'ilay fampianarana sy ny vavaka. Fantaro zay. Zay tsy tafatsy mivoaka ao ianao raha tsy misy vision mipetraka tsara. Zay le vision. Vina mipetraka tsara. Inona ny tenenin' Jesosy aminao? Ohatra ny titolo ity zao Andriamanitra mitenintsika tao pitra anankiray. Inona ny andiana ny titolo ity? Izay mahafantatra sy mahatadidy amin'ilay teny ny titolo ity. Inona ny? Inona ny titolo ity? Ho avy amin'izay ny olona nahazo ny taonany iray, ny taonany hafa indray le hoe tao am-pivebahana sy famererana amin'ny famonjena ho amin'ny olona miodana tamin'Andriamanitra. Ohatra. Maheno an'izay izy dia izao no ataony. Nindremo zany famonona zany foana ny irairay fa tsy mitivebetsika. Tonga dia makamaro toy izy pepolo fotsy izao ianao. Zany hoe domineny ianao hitodika hijery ny zavatra mpanaoviny n'Andriamanitra azy. Fa za kosa no milaza mandanga izy milaza fa rehefa mitovy famonona antsika tsy misy fibebahana eto. Zany hoe naona mahafofono fotsiny. Misy fibebahana eto fa mitovy famonona antsika. Ary efa nasoa ny tompo antsika moa fa fanokafana ny famonjena fa tanjona ny fanjakana izy teto marina ndren'izay. Alleluia. Midika an'izay ianao voalohany ny fahombiazanao dia miaina sy miaina amin'ilay teny sy hafatra izay nampitondrain'Andriamanitra anao. Averiko. Tsy misy hafatra raha tsy nisy tsy misy mesasy hozaraina, hafatra hozaraina raha tsy misy hafatra nampitondraina. Tsy misy hafatra hozaraina raha tsy misy hafatra nampitondraina. Voalohany moa zay. Betsaka mpitoro-teny fa vitsy ny mpitondra hafatra. Misy mahasamihafa azy. Betsaka ny mpitoro-teny fa vitsy ny mpitondra hafatra. Ny mpitoro-teny dia sahirana mitady sy teny hotoriana, fa ny mpitondra hafatra dia manam-pahasahiana nambara zay asaina zay. Zay mahasamihafa azy. Rehefa misasatra mitady toro-teny ianao dia mieritreritra fa miafinao ambadiky ny fiomananao ny fahombiazanao. Fa rehefa ny rany ianao hitondra hafatra dia mahazo antoka fa ny hafatra mitondraina anao dia tompony miafatra ny manambarina azy tsy maharetiaka ao anaty. Betsaka ny toro-teny mamono ny hafatra. Betsaka ny toro-teny mamono hafatra. Satria ny hafatra Andriamanitra mampitondra azy. Ny toro-teny volonté mpitondra mandray azy. Hitanareo amin'izay tsy mijoro eto en tant que preacher na mpitoro-teny fa mijoro eto en tant que messenger na messager tsy maharetiaka. Fantatro tsara hoe inona ny fototra iorenan'ny HVKL sy niraka mpanaovan'Andriamanitra azy. Nisy fotoana sakaka tahaka mpanaovan'Andriamanitra sy ministera nankatahako amin'Andriamanitra hatramin'ny style de vie, ny fomba fietsiny, ny fomba fitoriny, fomba fijeriny. Izy moa ndraiky anam-panazy ny tena katao amin'ny tompo Bishop David Oedipo. Dia nataon'Andriamanitra tokoa le izy ny masoko lasa mitsiry tetra zany. Aizany na ny tenako azy rehefa resy lahatra ny afaka amin'Andriamanitra. Ny foronony tetra zavatra mividiky ohatra ny amin'ny masoko Bishop iny. Dia rehefa mijery tetra ny Bishop le tiako be izy. Dia tonga tetra ny Teno Sport, ny docteur Teno Sport, izay tiako ihany koa satria anisan'ny resako zavatra ngeza be amin'ny ministera. Dia zao mahafinaritra be anahy mijery ny Teno Sport. Tiako be izy, tena tiako izy. Dia lasa mivoatra ny Teno Sport na zany koa paosiko. Misy fotoana amin'izay Andriamanitra ny teny tamiko. Oka zay. Oka
boky zay avery boky zay dia ozy zay taminy ny raiky ora-panahy dia lehilahy voajerenao dia hitanao mihitsy hoe apôtre na prospérité zany lehilahin'Andriamanitra voambozoro izy dia fantatra hoe olona tsy mikolopona fa olona manana maha izy azy ao ministera dia tiako be izy satria za ty fanambinana za ty fitahina sa ty zavatra be lehibe dia mahafinaritra any jery azy hoe tena miavaka izy dia ny fomba fitondran'ny ondriny a sy ny tsy desafam-pony tena petapetaka be izy ianao raha matoky anatreny ka hoe anao hoe pasteur amamo zany dia olona voafora tsara misy miara-miasa aminy satria na ny akanjonao ary rehefa tonga eo anao mieritreritra hoe akanjo saratarena etinao dia voahitana hoe andany soloiva ratsy da zay na ty paosinao ndana soloiva fotsy ka zany hoe tsy manana e mamorona loko zany fomba firesana zany hoe raha teto mazangana ny ministère ny tsisy tafijoro telo daholo zay mila tsy manaiky ho amboarina ny toe-pony tsisy afaka manamarina maritena zany eo rehetra na kely azy tonga dia mianketinao a dinio any aloha dia mandome tena navavaka tsara miovaha tsara aloha dia mifadiamina aloha miresaka aminy zany papa gloire à Dieu le fils ny mpambony tany amen satria olona natao fitaizana toe-po izy mba hanovany maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay izy zay ianao nefa ne za nefa variana be fa zany ray tsy mahavita za tsy mety vitako mihitsy le zavatra vitany misy fotoana zany mba tena mody midrikina be dia tena faran'izay mivandravandra be dia aveo lasa mitomany eny anefitra za ihany mitomany tena tompo malahelo nin'olona iny dia mba voamboatra izy am'izay izy Andriamanitra voamboatra izy fa velao aza mitomany efa mety iny dia tsy mety dia farany any teny tamin'Andriamanitra tompo za tena tena bisoko mafy mihitsy ny nefa tsy possible mihitsy nitoviko aminy fa inona ny antony zao milavalin Jesosy ianao tsy ho izy ary izy tsy hoenao anak'izay fantatrao ny zavatra mpanovoko anao dia afa no zavatra mpanovoko azy izy apôstôly fanambinana fa ianao apôstôly famorona dia mosy izy hitanao a iny fihetsin'iny iny fomba fiatsakany amin'ny fomba fiasany ao ministerany iny mapetibe le prospérité fa ny anao a le famoronana ireo toe-ponao io mihitsy ireo le malemy fanahy io mihitsy mety amiko amin'ity karazany anankiray ty dia ozy azavao kely hoe Andriamanitra fa tsy azo misy fandraisany amin'le maha olona ny olona sy nanamboaran'Andriamanitra azy misy toetra n'Andriamanitra ho aminy sy ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy ao anatin'ny ministera zay ndan'Andriamanitra azy ok papa dia ahoana dada mba teneno bonibony kokoa e mbola misy tendrevy fa sy teneno izy teatra zao izy jereo Moïse ao amin'ny nombre 12 ao amin'ny mérite faramifolo rehefa nanao erreur Mosesy dia nijora Miriam Serona no mety sy ny azy zay koa mba nitenen'Andriamanitra lasa mpamina tampoka teo koa Miriam Serona olo tsara tarazany dia ozy izy Andriamanitra nareo ve tsy menatra akory anymetsiny amin'ny Mosesy mpanompoka io ozy izy tsy misy olona malemy fanahy ohatran'io eto ambonin'ny tany no mety koromifolo andiny fatelo hitanareo toetra avereny toetra mamaritry ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny mpaminandrehetra ozy izy dia teny sary-patarina na ny fahitana mitenenako amin'ny mpaminany sasany fa mity Mosesy ty nisy hoko aminy tsy zany fa mifanatrika mihitsy rehefa miteny aminy hitanareo zay Andriamanitra mihitsy no nitsonga ny Mosesy tao anatin'ny maro ho lehilahy miavaka no mpaminandrehetra allo satria nisy toetra nampiavaka amin'ny Mosesy amin'ny olombelona rehetra allo hitanao zay ianao zany a dia olona anankiray tsy mitovy amin'ny hafa mihitsy manana toetra ahafahanao mifandray amin'ny fakasitan'Andriamanitra mihoatra raha dia hita ny dinga ny fisehoan'Andriamanitra mihoatra allo teto dia efa hita sady ny fipetrahany mahasamihafa ny olona anankiray amin'ny hafa ny antony dia tsotra Andriamanitra mihitsy nijoro mpaminany ambony rehetra fahitany tenenako aminy amin'ny nofy amin'ny teny sary-patarina ny Mosesy amin'ny teny sary-patarina tonga dia teny directa ma
dia mahitsy allo samy resaka amin'ny tonga dia fanatika mandina tsara ozy izy satria izy Andriamanitra mety amiko ao anatin'ny ministera esono toe-po mba te ho hita mety amin'ny olona fa manombomintsoro ka tsao izay tan'Andriamanitra anao hoe mety amin'Andriamanitra ianao ahoana no ahitako fa mety amin'Andriamanitra tena rehefa ahoana no ahitanao fa mety amin'Andriamanitra ianao avy any amin'ny fanondroana ahoana no ahitanao fa mety amin'Andriamanitra ianao voalohany a ny ahitanao fa mety amin'Andriamanitra ianao dia manao izay akasitrahan'Andriamanitra manao izay inona hoe akasitrahan'Andriamanitra makatohan'Andriamanitra mandeha amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra miaino izay taritarina omen'Andriamanitra mijoro eo amin'izay toerana banga amin'izay zavatra rehetra takian'Andriamanitra aminao ny fahazazana dia tadidio miseho amin'ny endrika ny fanamarina tena vao mijoro manamary tena ianao ka tsy amifandiny tena dia efa tadidio avy Andriamanitra ibitsika aminao tia mihitsy le tsy mety tonga dia izy any ka tia mihitsy le tsy mety fenao tamin'ity mijoro hoe mety le izy dia raha tokony délivrenao Andriamanitra ao anatin'le zavatra tsy mety ianao rehefa nanamarina le tsy mety ka fombahoana reny ianao dia nison'Andriamanitra azy raha meky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy manafaka antsika ao amin'ny fahamarinana rehetra dikan'izay tsy vita fibebahana ny olona manamary tena amin'ny fombahoana any ianao tsy nandiny tena akory fantatra fa misy erreur ianao eo mason'Andriamanitra dia zany totovana fotsiny le izy hitanareo zay no mpandrika ny ministera raha sanatria ka tsy amifandiny tena ianao tsy mibebaka tamin'Andriamanitra fa miezaka safisafonao fotsiny zavatra rehetra dia le zavatra maezanao anetsena fihetsepo lasa mandeha amin'ny sentiment fa tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia fombahoana ny natovin'Andriamanitra antsika ao anatin'izany eo tsara nytaran'izay Moïse tena Andriamanitra mihitsy nahita fa mandeha fananony olona rehetra izy dia Andriamanitra mihitsy nolaza nametry tena hoe n'Andriamanitra goavana be za mavita mahazaka tsara ny resaka fasafasa amiko Moïse dikan'izay ny atonga anao ahazaka fanatren'Andriamanitra dia nitoetra n'Andriamanitra ao anatinao raha tsy manana nitoetra n'Andriamanitra ao anatinao ianao dia tsy tamana sy tsy mahazaka ny fanatren'Andriamanitra dia manomboka koa mangididy sofina tsy tia hiaino ny tenin'Andriamanitra sy fahamarinana Alléluia. Dikan'izay le fait fa manomboka greffe fotsiny ianao anatin'ny ministère efa manomboka misy tsy mety eo zay tsisy raison hitokoranao zany anatina ministère satria tsy manana compte rendre amin'olona isika ao anatina ministère fa Andriamanitra zay naniraka mivantana ny tokony antoka amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatina ministère mba ataonao tsara mitana zay ka tsy fantatra mametraka fanontaniana anankiray dia mba voavarinao ve diso arvenao samary mavalia hoe sao dia mba marina kely any azy ireo avy amin'izay teny zay hoe efa tsy toizako anizy raha manaiky nareo fa diso dia toizako ny fampianarana so amin'izay tsika miso manaraka betsaka ny mpitolo teny izay mikatsaka afatra fa izay hitondra afatra mazava dia izay nampitondraina izay tokony hoentiny ka tsy zay rehetra mpitolo nolorahana avy ireny tsy zay rehetra mpitolo teny nolorahana Andriamanitra fa izay tena manaiky tonga ny afatra Andriamanitra Jérémie 23, versets 8. Alléluia. Alléluia. Die formation tia. Tsy formation natao zaraina fotsiny. Fa formation natao mivala ihany koa ny tena mpanasy fotsika. Jérémie tonga tena roapolo no komiteny faraky amin'ny roapolo. Tsy naniraka roa mpamonany reo aho. Kanefa mitoditody any izy. Tsy niteny taminy aho kanefa naminany any izy. Fa raha isam-pihevitra teo amiko izy dia hontory ny teniko tamin'ny oloko izy ka namena azy ala amin'ny lalany ratsy sy tamin'ny faratsiny natony. Allô? Ka ao anatin'ny ministera anankiray dia misy ny afatra voafaritra ao anaty fanekena base na fototra iorenan'ilay ministera. Io no nasain'Andriamanitra nataony misy zay ka raha mitetatety ianao mitory zay zavatra tsy nampiton'Andriamanitra anao dia mijoro Andriamanitra hoe za tsy maniraka azy amin'izany
mba mahafinaritra io message na afatra io mampiavaka an'ilay ministère ary io no amarinin'Andriamanitra ny amin'ny antso izay ny fidianan'Andriamanitra mpanompo tsirairay avy hijoroan'Andriamanitra ho vavolombelona ny fahamarinana satria mijoro ho proverony'ilay teny ianao amin'izay tontolo rehetra andran'Andriamanitra anao. Misy ifandraisana indray asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby roapolo alohan'ny amananako ny tapamaraina amay sa mbola toizana kely asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby roapolo ry lehilahy Israely miaino izao teny izao Jesosy avy any Nazareta lehilahy nasehoan'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy fahagagana ary famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatra reny any. Nampanaoviniza hoe le izy nampanaoviniza azy nampanaoviniza azy Jesosy matompofon'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana dia satria nitony izay mesasy nasain'Andriamanitra mitoriana izy ary nanao izay zavatra nasain'Andriamanitra mpanaovina azy izy. Alléluia. Ny mpaminany Isaia ohatr'izay koa ao bokony Isaia mpaminany Isaia toko fahaefapolo. Alléluia. Mindiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahavalo zany sy miteny miantso ary hoy izy ahoana nefa no antso ataoko ahatra ny mofo rehetra ary ny tsara tarehy rehetra dia atahaka ny vony zavatra eny an-tsara. Maina ny ahatra malazo ny vony satria tsofin'ny fofonain'i Jehovah rehetra eny ahatra tokoa ny olona. Maina ny ahatra malazo ny vony fa ny tenin'Andriamanitra dia ahatra malazo. Isaia dia nangataka teny mazava ho amin'ny ministera ary ohatr'izay mihitsiny izay mesazy voarainy tamin'Andriamanitra io le atao hoe afatra manokana avy amin'Andriamanitra. Zay no lazainy Isaia